Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy kafalinina indray no andolantsika ary ny vaovao mahakasika ny metotoetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny ho an'ny 3 andro manaraka. Ao anatin'izay toetry ny andro izay ny anombohantsika azy dia ny aty amin'ny ranomasimbe Indiana, izany hoe araka ny tahantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia ato amin'ity tagonin-drahona izay tahantsika eto amin'ny sariny zana-bolana ity zany dia misy ny foiben'ny ankapoben'ny fiforonana andro ratsy ho amin'ity farafaran'ny herinandro ity any amin'ny manodididina ny 809 kilometatra avaratra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Vohimana moa no misy an'io toerana io raha ny vinavina avy aty amin'ny sapana famaritra ny metotoetry ny andro dia mitombo ny herintsika ivadian'ny rivo-doza ao anatin'ny zany hoe mivoatra miadana zany izy atao anatin'ny 720 ora. Raha ny vina lavitra ihany koa dia ikisaka miakandrefana zany ity andro ratsy ity amin'ny ankapobeny ka hovokorotana amin'ny ankapobeny toetry ny andro amin'iny tapany avaratry ny nosy rehetrarehetra iny amin'ny manodididina ny fisasahan'ny herinandro ho avy izao. Noho izany ihany koa zany dia entanina sahady isika amin'iny ponina amin'iny manodidina ny faritra Savasy Diana ary aty amin'ny Analanjirofo iny mba anaraka akaiky ny fivoaran'izay fiforonana andro ratsy mety hivadika rivo-doza izay orana akaiky moa izay amin'ity herinandro ity ny Meteo Madagasikara dia manaraka an'izay rivo-doza fivoaran'ny rivo-doza izay akaiky indrindra fa ho an'ny tsika ho amin'ny ponina tapony avaratry ny nosy rehetrarehetra ity. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray ho andro rapitsy maraina dia misy ny orana malefaka zany aty amin'ny morotsiraka atsinanana zany hoe morotsiraka Sava Analanjirofo ny morotsiraky ny faritra atsinanana sy vadivavy ka hatramin'iny fitovinany iny somary mandrahandrahona mety raha mierika kelikely ihany na orana manifinify ny aty amin'ny voatany indraindray aty amin'ny morotsiraky ny faritra avaratra andrefana kosa dia misy ny orana tandrifon-drahona ny voamaraina omaina kosa raha ny faritra ankoatran'ny izay. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetra zany ny orana malefaka somary miatoato aty amin'ny ampovoatany misy ihany koa ny orana malefaka aty amin'ny atsinanana sy avovoan'ny atsinanana nosy rehetrarehetra iny ka hatraty amin'ny faritra Sava. Ny oram-baratra kosa dia mitoetra aty amin'ny manodidina ny avovoan'ny atsinanany avovoan'ny andrefan'ny nosy zany hoe ny faritra Menabe sy Melaky, Bongolava, ny ilan'ny andrefan'ny Vakana Karatra sy Moromania iny ary makaty amin'ny faritra Boeny, ny ilan'ny andrefan'ny faritra Betsiboka, mazony morotsiraky ny faritra Sofia izay oram-baratra izay. Ny ankoatran'izay kosa aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy aloha dia omaina amin'ny ankapobeny zany hoe ny faritra atsimo andrefana aty amin'ny mahazany androsy anosy aty. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 920 aloha ny ambony indrindra raha ho an'ny aty amin'ny avoatany 920 ka hatramin'ny 30 eo ny morotsiraka atsinanany nosy raha toa ka 30 ka hatramin'ny 230 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia 330 degré Celsius mbola aty Atsimo no ahitantsika izay. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia mbola mitoetra aty amin'ny faritra Menabe sy Melaky, Boeny aty hatrany aloha ny oram-baratra mahazo morotsiraky ny faritra Sofia iny sy ny faritra Diana iny. Ny aty amin'ny atsinanana kosa dia misy hatrany ny orana malefaka izay matevina indraindray aty amin'ny Antala, Analanjirofo, ny faritra atsinanana sy aty amin'ny vadivavy mandrahondrahona hatrany ny aty amin'ny ampovoatany amin'ny ankapobeny omaina ny aty amin'ny atsimon'ny nosy rehetrarehetra iny. Ny maripana voavinavina ho an'ny alatsinainy kosa dia 920 degré Celsius ny aty amin'ny avoatany 720 ka hatramin'ny 920 ny morotsiraka atsinanany nosy raha toa raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 430 ny morotsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra kosa dia toliara 430 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro ny talata dia mbola mandrandrahona tany ny aty amin'ny avoatany aty amin'ny sakapalitely ny avaratry ny nosy aloha dia omando avokoa zany hoe izy orana ny aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ny alina no misy orana tandrifon-drahona aty amin'ny Sava zany misy orana malefaka izay matevina indraindray sy ny faritra Diana toraka izany ihany koa Analanjirofo sy ny faritra atsinanana manerinerika aty amin'ny alaotra mangoro aty. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana indray ho an'izay talata izay dia milatsaka 520 ny aty amin'ny faritra avoatany ny morotsiraka atsinanana kosa dia 720 ka hatramin'ny 30 raha toa ka 30 ka hatramin'ny 230 ny morotsiraka andrefany nosy ny mafana indrindra dia 230 degré Celsius ny faritra
aty mandrefana maiva tanàna ary aty amin'ny Antsohihy aty no ahitantsika izay. Makasika izay vaovao makasika ny mety toetry ny andro izay ihany dia entanina hatrany isika anaraka ny vaovao ary ao amin'ny page Facebook Foibe famantarana ny mety toetry ny andro, ao ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.mg ary farany application mobile ny Meteo Madagasikara officiel. De makasitraka anao indray anaraka izay hatramin'ny farany ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.